Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina sakafo efa nialina. Miarabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana isika amin'izao fanomboan'ny herinandro izao ty. Miaraba ihany koa ny Italiany famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinèzy ary miaraba koa zany anareo mihaino antsika amin'izao fotoana izao. Ary koa miaraba koa anareo izay tsy afaka mandritsony radio Taratra FM fa fantatrao zany fa 5:30 andro zao nanakatona anazy. Zany moa ny hafa dia amin'ny anarany ataontsika hoe fahafahana miteny fa aloha akatona ny radio Taratra FM. Ny ankoavantsika azy Frank Ramarson ny makasika ny lafiny politika anisan'ny vaovao faraparan'ny herinandro teo ny fivaniana ny Premier Ministre Belgique tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina ray teo ny resany makasika ny fifidianana ny resaka makasika ihany koa ny gouvernemanta hotazona aloha zany ny ekipa amin'ny gouvernemanta satria volana vitsivitsy zany sisa no hita tanana ny teteza mihitsy. Ya hitanao tsara zany fa ny Premier Ministre Omer Belgique de olona diplomate ary tsy milady aman'olona zavatra zay no zavatra hita moa zavatra nolazainy teo fa entsika kosa amin'ny zavatra zay niteneny zany hoe na dia eo aza le fomba firesany nataontsika hoe somary misy vasovaso misy ataontsika hoe atsikana ihany anefa ny zavatra entsika niteneny hoe tsy manaiky izy zany ny sy ny fanaovana gouvernement ary nolazainy zay fa no hoe Ramambany Ramatory Finitsana dia ny filohan'ny congrès ny tetezamy italiana no nakataka an'izay fa eo anatin'ny akola fahafalimana maromaro ihany ny FM ny teza ny PSD moa zany io ihany etsetsetsetra dia hoe tsisy nanosoniany zany tamin'izao fa dia hoe ny timma ihany no narataka an'izay ohatran'izay koa ny antoko TGV zay nilaza izy fa tsy hitan'izay any soranazy satria nanao ny asany tokoa ihany koa moa zany ny ministre ny fanatanjahantena zay nangatahana Andriamatoa Monjarindefo koa no fanesoranazy ny zavatra ny tiany lazaina tsotra dia zao hoe tsy ao anatin'ny tombonzotra ny filazan'ny movansa hoe esoky ranona fa ifan'ny Premier Ministre sy ny filohan'ny tetezamity fa raha ohatra ndray anolo azy dia tsy maintsy olo anatin'le movansa no manolo an'le olona zany hoe eo zany no nisy ataontsika indray hoe nisy fandikana an'le tonzotra zay tsy azony maro angamba amin'le mpanao politika zay ino ataon'ny Sinèzy hoe tokony olona matotra olona mahay olona manala manao ny ataony ny mpanao politika fa tsy tonga dia hoe zao zany no madame lantakoto maro miteny esoroky madame Daniela mamakoto arvelo mitima esoroky ny madame Rufinitsana etsetsetsetra dia manjary manakorotana an'le fiainan'le gouvernement zay mantsy ny tiany Premier Ministre lazaina tao hoe izy zany dia hoe tokony gouvernement io hatramin'ny farany nino kidony nino kiatsa aloha dia io no entina miady hatrany amin'ny fifidianana ao amin'le fifidianana ka dia anao zany amin'le ataontsika hoe affaire courante fa eo ihany koa tsika no manontany tena hoe ahoana ny fifandanjahan'ny herin'izy rahalamianaka ny filohan'ny tetezamity zay manao an'izay politika na ihany koa miaraka ministre sy ny gouvernement sy Andriamatoa Premier Ministre Belgique zay ngamba tsy fahavalony tsara am'izay fa zany hoe izy moa tsy dia mila ady loatra dia hoe dia fa misy commissionna manokana presque momba an'izay ka izay zao zavatra anankiray hitako tamin'ny zavatra no nitenen'ny Premier Ministre Belgique tamin'ny somariva ary ny anankiray lehibe dia ny hoe ny tsy tokony ilatsahan'izy dimy rahalamianatra efa resantsika teto moa zay no lazainy amin'ny fomba ofisialy moa zay zany hoe tsy anaty tombozotra aloha zany fa tsy manana ny azy zany dia zay ny fiverany azy maisinina ataontsika hoe fifidiahano anatin'ny fitoniana dia tsy milatsaka izy dimy rahalamianaka ho an'ny hafa moa dikan'izay dia hoe Andriamatoa Andrajoelina mihitsy no tiany Premier Ministre Tilino anatin'ilay izy zay moa mibetsaka aloha miteny an'izany ny Andriamatoa Andrajoelina fa ny Marc Valmano koa manao an'izay ihany koa zany hoe tsy dia mafy kokoa no resahany Andriamatoa Andrajoelina fa raha marina aloha dia ny hoe ny hevitry ny fimbonan'ny firaisam-pirenena comité international io resaka nataony io tokony ama fa zay ngamba no tokony ama fa isany fepetra zay azona amin'ny débloquer le volan'le fifidiana dia hoe eo aza ny avy any amin'ny frantsay na avy any amin'ny amerikana na avy any amin'ny rozony tsy mbola namita zany to anatin'le basket fond zay zavatra zay ka eo tsika zany dia makara ihany koa
nanakina Sadeky any izy nefa ndray Sadeky nety nefa tonga mametraka efo vaovao hoe le affaire Reminabilité de mety anana fitsekany amle fifidianana de hoe makanga ihany fa ahoana no itenena Sadeky an'izany ampitony firenena mitadavina fa ny azony zany milasa tsy voavaha ve le crise malagasy de mahita hevitra hafa izy sa tsy tianiso ny fifidianana tsy tiany Sadeky izy le fifidianana io koa izy zavatra mampanahy sao de ireo zany koa mampirongatra ny problème any atsimo sy ny atsimo zao de miady dolo zao ny retraretra hoe nisy hoe ny fanaovana vonomokany vao samy teny io zao ny avy amin'ny ministre Reboza moa ny azy de hoe mamono olona koa ny dahalo mamono olona malaso moa zany tokony teneny fa tsy dahalo de hoe resaka débat iny kentonany azy hoe za de avany de mahita zao no izy ny atsimila ny amnistie sy ireo madama tsy manona anarin'olona tsy izay trary mahalala de hoe vonona ifanatsitava amin'ny mpitandro filamina iresaka momba an'io tamin'ny fanandraiky tonaka tamin'ny professeur Samuel Bery ka zay débat zay zao manjary io manko zao no focaliser an'le ankehitriny fa tsy le fanomana ny candidat firy nisy ny candidat aloha amin'ity resaka fifidianana ity tsika izy fa miditra décembre izy amin'ny malala reo candidat reo tsy mbola misy malala an'izay candidat nefa nifanarana azy nefa misy mitoroky io ny sasany hoe ihana de efa manao pré-campagne tsy tokony nisy zany nefa le candidat tsy fantatra izy le candidat zay ke mahatonga an'le débat eto amintsika hoe tsy mitovy rehefa marefo iaho ny idéologie de lasasa ady combat ozy miteny frantsay atiky saritaka ary mamaivahy mihitsy satria tsy manan-kevitra ianao satria resak'olona natao fa tsy resaka fandarana azy tsy resaka vision am'le totsika io an'ny rehetrarehetra ka io nataoko anao hoe tokony zany hitandrina ihany tsika vahoaka alohan'izay hoe hitaky hoe mba omena tokony fandarana asanareo mba omenay zao satria sasany moa milaza amiko hoe tsy mety hamoaka fandarana asany so angalarin'ny sasany zany hoe le eo am'izay zavatra zay zany tena mahavarina aina am'ty zavatra zay ny atorako manko de hoe tsisy le adihevitra tsisy le totsika hoe resaka avoleta momba ny resaka politika ary tsisy koa ny totsika hoe fandarana samazava de lasa andetsika ny volany no hiteny tonga ny fampelezan-kevitra de manjary anana filoha hafahafa ndraiky io tsika mifidy anjambany le olona ary ireo eo mihitsy ny olana zao de ny hoe izy zany oto asolon'leo ireo tsy afaka milatsaka zany rapitso so de teo ihany no miverina izy ny sasany ny zavatra teknolojia pratika zany de ataoko fa isy problème manzay ndray rehefa hoe anenina ndray nefa ny tokony genre de fa miteny hoe ireny matompatrikaramana satria anao totsika hoe mitinina tsy nahazo alalana nefa n'izao vao fantatra le misy zany namoaka didy ho tsy mahazo manao famorim-bahoaka tsony am'le palais des sports sy stade a Madagasikara tsy natokana amin'ny sport zay manko de tambony mba nitazomany tao amin'ny toerana amin'ny ministre ny sport azy angamba de mba ataontsika eo amin'ny teny vazaha hoe misolelaka izy am'le patron na premier ministre amin'ny président de hoe verinu ampifalifaly ny lehibe izy manao zany zavatra zay nge navota amin'ny andriny ara-valomahany tamin'ny hoe misy famorim-bahoaka any province tonga sefa ny district de mila tsy mahazo mivorety nareo eto any nareo kalamanjana zao nefa rano mipoka sarim-bolana ohatr'izay hoe nefa rano io satria hitako ihany fa raha mifandinina fanadiadina politika mety tonga am'izany hipoka ny sarim-bolana rapitso satria noho ny ministre anankiray anaty gouvernement ngamba tsy voaten'ny président sy ny premier ministre zay manao totsika hoe excès de gel de hitanao tsara ny zavatra zay tranga rapitso afaka apitso satria rehefa tsy afaka manionevy ngeny olona aty amin'ny radio sy gazety azy efa mazava fa misy ihany totsika hoe fanampenam-bava zay ataon'ny ministre nandihina lazay aloha fa de izy de manampim-bava mihitsy le ministre ny serasera noho zay zavatra zay tokony atao fa zao afenina ambadiky ny texte didy zay ataoko agna fa de tsy mifanaraka tsona amin'ny toetrandro ka de faly fotsiny manao an'izay hoe zao ny didy zao io olan'le olona hoe mba nianatra kely droit de mba reny ihany mantsy aveo manao interprétation na texte tsy aran'le sasa de io hitatsika io zay problème ao anatin'izay rehetrarehetra zay Franck Ramarson manjavozavo amin'ny olona le toeran'ny FFKM ny ainga tamin'iny fehi-kevitra navoakan'izy ireo mahalala tao tamin'iny ny tena marina angamba ny FFKM mbola tsy tahilazy ahoana ny fomitronany an'le totsika fanelanelanana ary ko nentiny tamin'ny resaka fampihavanana le fampihavanana nge tsy vita zao tsy vita anatin'ny efa-bolana 10 volana mandeha aman-taona io satria tsy maintsy misy zany critère historique avy amin'ny tantara zay nisy teto amin'ity firenena ity ary tokony raisina satria
mbola be ihany geny ataontsika hoe lolopotsy hoe rahapisy hoe sino miavana ny maramila samy maramila ny eo aminatin'ny mpanao politika sy tsy zay le fampiavahana amiko fa miaingy amina zavatra sosiolozika miaingy amin'ny zavatra miaingy amin'ny tantaranyity fireneny ity ary ko zany ahonina ny dikan'le hoe Madagasikara dia ataontsika hoe état nation zany hoe misy critère voalohany de critère géographique moa zany de critère koa zany ny teny malagasy azony na avaratra na atsimo na tsinana na andrefana kotsotrizay de ny eo zany tena hoe élément objectif tokony de sisa moa zany de karazana diversité ihany géographique na ethnique zay tokony hoe mafa arena amin'ny kolotsaina malagasy ary izay ataoko hoe averina aloha am'le resaka tantara aloha ny zava-misy am'izao fotoana zao de 8 ans zany hoe mendalana hoe am'izay midika an'izany manko de hitanao zao na Andriamatoa Riboza zao ny miteny momba ny resaka talo avano de hoe za taranaky avany ambara zao maninona raha zavaina tsara tokoa le izy hoe misy malaso misy an'izao ary maninona raha avany am'izany no ataontsika ahitam-baolana hoe am'izay zay hoe resaka tantara de zay zany no hoe satria tsino lazaina am'izany zany de hoe tsy olona avy eo tanàna le talo ireo mamon'olo refa olona avy any ivelany zany zay ko zavatra tsara tsara atao fanadiadiana ihany zay am'izao fotoana zao ny akoatrizay Franck Marsson reo fitokonana samihafa io ndray zao ny Pirates-Drarany greffier nanomboka ny tokony ihany koa tamin'ity androany ity efa taona angetsika zay ato anatin'ny tetezamity efa taona zany tetezamity zay tokony farany atao anatin'ny herintaona sy tapany dia lasa ohatran'io zany de satria lasa mandaray le tetezamity mandaraina olona tsy voafidim-bahoaka ary anatin'le efa taona de hoe misy ny fikaram-bidy fiainana misy ireo zay tsy anasa non crise misy ireo zay marefo de marefo ny karamana any amin'ny fanjakana satria nahoana satria be loatra ny nataontsika hoe exception zay nisy tamin'ireo kategorina fonctionnaire zany hoe misy manana statut spécial tsy manahaka le gré indiciaire tsony zany ny karama fa verina amina hoe ny magistrat de Jean-Garamomeny chef de région Jean-Garamomeny iny ataontsika hoe reo police ny maramila ny docteur paramédicaux zany hoe manao fitokonana daholo zany ireo zay ataontsika tratrin'ny tsinjaloko sy ataontsika hoe tsinjaloko sy tsinjazo leno tsika satria tsy mitovy tsona de mitovy diplomas ny anankiray zao hoe administrateur civil iray magistrat de tsy mitovy ny karaman'ireo ohatra na mitovy diplôma zao mahana baka le paramètre fa misy olona mahana baka ny amin'ny maramila de tsy mitovy ny karama hitanao tsara zany fa zay zavatra zay le hoe violation fandikanana ataontsika hoe statut général de fonctionnaire dia hita zany zao ny conséquence ary tokony ama fa ny tody tsy misy fa natao no miverina le olona nampanao an'io de sahirana izy zao satria misika kely eo milafiny fonctionnaire milafiny greffier mino raha pitsonar io vilaza ndray fa tsy voavaha ministre sy ny justice io tahaka ny transporteur moa zany tsy resaka karama fa tsy resaka anna fa de hoe any amin'ny filohan'ny tetezamita andamina amin'ny resaka social roy le ministre raha ohatra tsy mahavita azy Andriamatoa président zay keno izy satria misika kely de filohan'ny tetezamita bourse mpiandry filohan'ny tetezamita asa mandamy mbola vanjakana fotsiny zany le ministreko ny karama zay raisy miaraka amin'ny cabinet janana ka zay no tokony lazainy eto hoe le dysfonctionnement ao anatin'ny administration resaka za tsy miresaka hoe resaka transport na resaka bourse mpiandry fa ohatrany hoe resaka karazana hoe greffier manao fitokoany paramètre docteur rehefa ohatra hoe fantatra reo fa hiaritra zao le transition de tokony zany nisy ataontsika hoe somi social momany fonctionnaire hoe anamina ny karama une bonne fois pour toutes le gré indiciaire mba hitovy leta daholo zany ny fonctionnaire fa tokony ho hitany amin'ny tetibola ihany koa nefa zany rehetra zany Franck Marsson ka hitanao tsara fa ny tetibola zao hatramin'izao tsy fantatry ny vahoaka hoe tsy fantatry ny député ve manana an'izay hoe otrina no vola ho azon'ny ministère-ny éducation sy ny santé ohatra fe misy mpiasa koa zay misy mpampianatra mame zany ve mba nisy débat zay ve to amin'ny télé to amin'ny tany amin'ny asa tany amin'ny congrès sy ny tetezamita tsy misy andalo any anina zao androany atao ny gouvernement tasana zany ny question posena satria zany de fitsinjovana ny fiainam-bahoaka zany hoe mijery an'ireo fonctionnaire mijery an'ireo fiaina andavanandro ny voaka madinika mijery an'le hoe isan'andro anao de misubir ataontsika hoe TVA hitanao rehefa mividy zavatra mety fitatsika amin'izay misontrotro zay le vidiny akora mividy
ny vokatra fa volamitsana kitapo mbola patsakany zany TVA zany nefa tsisy malala firy ny TVA appliquena zao any amin'izay ataontsika hoe produit sy zava-misy eto amin'ny tasy ny fanjakana dia ny vahoaka zany mijery fotsiny amin'izao fotoana zao. Isaronanao teto amin'ity fandaranao izy tsika ty Franck Ramarsona. Misaotra anao sinezy ary misaotra koa zany ny mpiaino antsika ny zeneno zao. Mandrapitafo amin'ny fotoana antsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafy fanialina.